Tsaraba tompokolahy, tsaraba tompokovavy, manantitra ny raba ombam-piraritsoa antsika rehetra mpanaraka ny fandarana ny maha-malagasy ho amin'ity sabotsy mahafinaritra ity fankalazana ny taom-baovao malagasy ety an-toerana moa tena nay amin'izao fotoana izao ameanao ny tatitry ny sary sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany taom-baovao malagasy izany hiavaka ny fandarantsika ho amin'ny anio ho zaraintsika anankiroa ihany izy izany fa eo amin'ny tapany voalohany hitondrananao ireo fidiovana izay herinandro mialohan'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ao anatin'ny tapany faharoa kosa indray no hitondrananao ny tatitry ny sary mahakasika an'ilay andro ny tena hoe asaramanitra mihitsy ka dia aza misaraka aminay ary mandrabatapitry ny fandarana. Iarahantsika rehetra mahalala moa fanankalazaina tamin'ity herinandro teo ity tamin'ny 20 sy 20 ny volana marsa tena 20 sy 20 ny taom-pahakalazana indray ny taom-baovao malagasy izay mifanaraka amin'ireo tetiandro araky ny voatondrondreo mpandala ny fombandrazana izay eto amin'ny tapany voalohany fandaharana ary dia misy moa ny fikarakarana sy ireo fomba mampanao isan-karazany izay anisany mampiavaka ny kolontsaina sy ny fomba eo amina firenena iray manana an'izany tsika eto Madagasikara manana an'izany tsika malagasy indrindra ireo fomba mampanao ireo ka mialohan'ny atongavana amin'izay taom-baovao malagasy izay dia misy ireo fomba tsy maintsy atao ary tokony ho atao anomanana ny fomba indrindra andraisana an'izany taom-baovao malagasy izany eto ary dia ny mpandalany nentin-drazana ankoay no hanazava amintsika ireo fidiovana anarana iray ilazana an'izay fomba mampanao izay mialohan'ny taom-baovao malagasy inona no antony anaovana andreo fidiovana ireo fotoana fidiovana zao satria ravany volana dia diovina ny tsy mety, diovina ny tsy fahombiazana, esorina izay zavatra fady tafiditra na ny fady ivelany na ny fady any anatiny izay zavatra rehetra tsy nety dia atambatra daholo izay rehetrarehetra izay ao anatin'ny fidiovana. Raika amby roapolo lohany ny fidiovana vitanay tamin'ity taon'ity izany hoe endriky ny fidiovana, ny fandavorariana, ny fiarovana, ny tsirairay avy ihany koa. Zaraina amaim-poana hetsika efa fataona isa-taona ihany koa izy ity rehefa herinandro mialohan'ny taom-baovao malagasy tahaka an'izao. Ny taom-baovao moa dia efa fantatritsika fa amin'ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo ny volana marsa ho avy izao. Ho anay manokana dia eto Mahamasina ihany izay no mankalaza satria efa izay ihany koa ny ainandreo razana teo aloha. Eto Mahamasina ny fanaovana ny fomba, teto Mahamasina ny fandavorariana ny zavatra rehetra rehefa misy ny famorina vahoaka. Na izany na tsy izany betsaka ny namana rehetra miara-mankalaza isam-bohitra tahaka ny hoe ny any Ambodrabiby, ny any Ambomanga, ny any Tongona, ny sekoly marobe eto Antananarivo izay sekoly tsy miankina dia marobe ihany koa ny manao azy io hoe na mianatra ary zareo dia mba manao fitafy mampiavaka an'izany hoe maha-malagasy antsika izany satria taom-baovao ny andro fanabeazana lehibe izany ary ankasitranandro zareo tsirairay avy. Ny any amin'ny faritra ihany koa dia manao sy mankalaza tahaka an'izao fa tsy hoe ho an'ny eto Akibony Merina rery satria ny any amin'izany ohatra ny ao Mahajanga dia isy hetsika ao amin'ny lapan'ny tanàna, ny any Nosy-Varikany, ny any Mananjary, ny ao Vohipeno, ny any Toamasina any araky ny tatitra rehetra izay tonga aty aminay dia manao an'izany hetsika izany. Eny fa hatrany ampitan-dranomasina dia misy ihany koa ny hetsika fankalazana ohatra hoe ny La Réunion, ny Maurice, ny any Frantsa sy ny manodidina rehetrarehetra any misy vondrom-pianakaviana maromaro ihany koa efa nandefa tatitra ny any Vancouver, Canada any dia misy an'izany fankalazana izany daholo. Izany hoe mazava fa tsy miankina amina vondron'olona vitsy na antokotokon'olona ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa dia tena hoe rehefa matsiaro teny ianao fa gasy tonga ny vaninandro lehibe andraisana ny fahasoavana sy ny fitahiana ivadiana ho any amin'ny taona vaovao dia izay ny anton'ny fidiovana meloa ary ny fiatrehana ny fankalazana rehefa avy eo. Amin'ny dimiro sasany no tapitra ny fizarana ety Mahamasina izany ho an'ny anio sabotsy vitsy izay dia misento kely izay mametrapetraka ny fandaminana farany izany ato amin'ny toerana ho an'ny Rapitso Alahady sy ny Alatsinainy. Ny talata kosa faraika amby roapolo ny volana dia efa raikitra soma tsara ny fankalazana amin'ny fety lehibe izany lanonam-bahoaka mazava ho azy, fetin-drazana ihany koa.
Ny talata zany dia amin'ny ray ora tolakandro eo dia efa misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny sehatra dia efa raikitra ny karazana rindrakira ifandaviasan'ireo mpanakanto mivondrona mandala ny mamalagasy maro samihafa iarahana amin'ireo mpanatalenta maro ihany koa na ny mpanoratra na ny pikabary na ny mpandihy na ny mpanatalenta hafa ivelan'izany dia ivondrona eto daholo manomboka amin'ny talata. Ankoatran'izay misy ny fitondrana ny arendrina afo-tsy maty endrika Andriamanitra izay mita manadio manazava ny lalana hitsolovana ny taona vaovao anlihana ny ratsy sy ny tsy mety rehetra ihany koa satria rehefa misy ny fidiovana amin'ny rano dia misy foana ny fidiovana amin'ny afo. Zay afo-tsy maty zay dia hiparitaka manerana ny vazatany izay tratranay lavitra indrindra zany indrindra ho an'ny eto Akibony Merina moa dia apetrapetrakitsika foana ihany fandaharam-potoana rehetra. Zay afo-tsy maty ihany koa dia misy ny fanaovan'ny ankizy ny arendrina sy fanaovan'ny daholobe ny arendrina fitondrana ny afo-tsy maty zany ho an'ny eto Mahamasina dia manodidina ny kianjaben'ny Mahamasina no anaovanay an'izany harendrina zany amin'ny talata hariva manomboka amin'ny enina sasany eo dia mandeha ny tsy mandromandro parain'ny andro zany eto Mahamasina. Misy ihany koa ny fety maro isan-karazany mbola mitohy parain'ny andro miaraka amin'ireo mpanakanto be dia be ireo. Ho an'ny alarobia faha 20 kosa izay tena atao hoe andro katroka andro lehibe zany andraisana an'izany taona vaovao zany dia maraina misy ny fanaovana ny tatao na ny vary amin-dronono tondraha-tantely arahan'ireo kabary maro samihafa mifandimby amin'izay olo manakaja tonga eo dia vita zay dia miroso ao anatin'ny korana maro isan-karazany miaraka amin'ireo mpanakanto sika dia faranana amin'ny ady iragasy goavana ifanandrinan'ny tarika kalaza rotota eto Mahamasina daholo zany rehetrarehetra zany no miseho. Zay zany ny fandehan'ny fandaharam-potoana ho an'ny ety toerana. Herinandro mialohan'ny fankalazana ny taom-baovao ho an'ny taom-baovao malagasy no misy an'izay fidiovana izay maimay-poana moa tsara foana ny manamarika an'izay ilay zavatra nalaina hidiovana efa nazavaina tamintsika tao anatin'ny tapany voalohany teo moa izay fa hiditra amin'ny tapany manaraka kosa indraitsika izao dia ny fankalazana an'izay asaramanitra izay ao amin'ny andro mialoha tamin'ny 20 volana no tapitra ny taona andraisana ny taona vaovao 2023 sy 2024 izay zany hoe ny datany 20 marsa izany arahantsika atao anatin'ity tapany faharoa ity daholo ireo sary rehetra ireo. Zay ny fanomanana ny taom-baovao malagasy herinandro mialohan'izay taom-baovao malagasy zay raha marimarina kokoa dia ny talata herinandro talata hatramin'ny asabotsy no fangalana an'izay fidiovana izay tsara marina moa fa maimay-poana foana ireny rehetra ireny ampitiavana no nanomezan'ny mpikarakara azy ankasitrahana be dehibe moa izy ireo. Eto kosa indray tsika tapana manaraka ny fandaharana dia hiditra ao anatin'ny tena fankalazana ny tatitra ny sary moa raha ny marimarina kokoa satria ny fandaharantsika efa aty aorianan'izay taom-baovao malagasy izay tsy maninona izany ifampizarantsika eto foana ireo tatitra ny sary sy tsara ho fantatretra mahakasika izay fanamariana fotsiny mandrapatonga ny fahaeniny volana aprily dia mbola afaka ankalazaina isa tokantrano tsirairay avy izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay araka ny nambary andreo mpandala ny fomban-drazana dia mandra-parava ny volan'io dia mety foana ny fankalazana izay taom-baovao malagasy izay ho amin'ny fankalazana ny andro ny alarobia lasa teo ary dia misy ny fety ny arahana nanotrina sy ny arahana nandray anjara ho an'ny malagasy rehetra nafanain'ireo mpanakanto ireo mpanatalenta toy ny pikabary ny mpanao asa soratra ny hay soratra ny zavakanto rehetra nandray anjara izy ireo atao amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina na nampifety nampikoranatsika rehetra tamin'izay fotoana izay. Ny talata hiatsanana ny andro ny alarobia dia nisy ny fitondrana ny arendrina tao. Misy ihany koa ny fanaovana ny afo-tsy maty endrik'Andriamanitra velona moa izy io araka nambarandreo mpandala hatrany endrik'Andriamanitra izay mita
Aniliana ny ratsy analana ny tsy mety rehetra nandritra izay taona lasa izay izay no antony nanaovana ny fidiovana itsenanina manetriketrika ny andro vaovao ny tamin'ny alarobia lasa teo. Io afo-tsy maty io moa dia niparitaka manerana ny vazatany iray manontolo mihitsiny nisy ny faritra izay afaka nangalana izay afo-tsy maty izay. Rehefa tonga kosa ny taom-baovao dia nisy ny tatao vary tondra-dronono sy tantely, izany hoe vary miampy ronono miampy tantely miampy ny asan-drano kely izany hoe ny toy io trondro kely afaka asiana vorovorokena ihany koa. Tamin'ny malagasy moa dia rehefa hoe misy ny asaramanitra izay dia nampiasaina foana ireo biby mandeha amin'ny tongotra anankiroa anaovana an'izany fety be izany toy ny akoho ohatra sakafo afaka ampiarahana amin'izy ireo. Eto kosa dia hoazavaina amintsika indray ny tatao izany. Tsy misy ambarabe firy-tsony fa efa reny tafika andrefa tanàna hitany maso reny sofina ny fankalazana izay nimbonatsika mianakavy teto amin'ny kianjan'ny Mahamasina, teto amin'ny kianjan'ny Kanto Mahamasina nandritra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ity. Fa ny fanaterana ny fiarabana sy ny firarintsoa amintsika vahoaka malagasy tsy vaky volo rehetra manerana Madagasikara indrindra ihany koa ny any ampitan-dranomasina rehetra izay nankalaza an'izany taom-baovao malagasy izany. Ny fahatsarana amin'izany andro lehibe, andro volamena, toninandro tsara, toninandro miavaka. Hotahina soambinina manokana anetsika rehetra amin'izany dia ho ambin-draro anday ratso-drano indrindra ihany koa dia samy hitombo vola, hitombo arena, hitombo fananana, hitombo asina, hitombo aja sy hitombo voninahitra tompoko dia samy ho ela fanapahana, samy hisondro voninahitra tsika mianakavy manao ny soavatsaran-ten'Andriamanitra samy ho tratrany amin'ny fahafolon'ny volana martsa indray. Sambasamba Andriamanitra Andrianahary tratry ny taona vaovao dia samy ho tratry ny rivony tsy nierina daholo izahay mianakavy ka hitombo vola, hitombo arena, hitombo fananana ho salama sy arofy hiada-pinaritra ny tanyity ary ifanatitra ambady ifanatitra mazanaka. Fa tsara ho mariana ary ny rahantsika rehetra nahita tamin'ny sary teo moa fa dia efa miamiverina andoharano malagasy na ny kely na ny lehibe na ny vehivavy na ny lehilahy na ny mainty hoditra na ny fotsy hoditra izany hoe isika malagasy rehetra mihitsy dia efa saika hita miverina tsikelikely amin'izay loharano poirana izay miverina tanteraka ao anatin'ny fomba sy ny kolotsaina maha-malagasy antsika rehetra. Taratra iray efa makany amin'ny fandrosoana izany satria tsika dia mila manaja ny atsika toy ireo firenena rehetra ireo firenena lehibe ireo manaja ny kolotsaina sy ny fombany efa miamiverina ao anatin'izay tsika amin'izao fotoana izao hita taratra tato anatin'ireto valan-dresaka fohifohy ny fanaovana tamin'ireo tanora sendranay teny an-toerana ireto. Ihany tompoko ny navoasarika amin'ity fotoanandroany ity amin'izao tsika fotoana izao tsinona be tabe tsy mahafantatra n'ity zavatra ity satria tsika amin'ny fomba malagasy dia efa niainan'ny taolo taloha ilay izy ary averintsika ilay izy ankehitriny fa betsaka izany tsy malala fa milona ao anatin'ny resaka teknôlôjia fa amin'ny malagasy izany dia izao ny atao hoe tena fomba malagasy arahina resaka fombafomba amin'ny malagasy mihitsy izany ilay izy ihany tompoko. Amin'ny karazana fomba malagasy ianao ve tsy mahatsikaritra hoe betsaka ireo fomba amam-panao ohatra hoe tsy azo atao manao an'izao satria izao dia manahoana ny fomba sy ny fandraisanao an'ireny zavatra ireny indray satria ny taolo taloha matetika manaja an'ireny zavatra voarara ireny. Ihany tompoko ny tena marina izany ny taolo taloha nanao an'izay mihitsiny ary mbola betsaka amin'izao manaraka anazy ihany koa. Betsaka ihany koa nefa tsy manaraka satria hoentin'ny teknôlôjia sy ny resaka maha-kristianina ilay izy dia rehefa hoentin'ny teon-jandro maha-kristianina ilay izy dia betsaka miteny hoe afaka mihinana daholo an'izao nefa ilay izy ny tena fomba malagasy dia misy fady tsy hoe fady be tabe ihany koa ilay izy fa manaraka ara-pomba izany ilay izy ihany tompoko. Inona ary ny hafatra fohy avy aminao ho an'ny tanora namantsika amin'izay miaina amin'izao vanim-potoana izao indrindra ho an'izay mahita ny fandarana sy mahafantatra ny fisian'ny taom-baovao malagasy? Ihany tompoko ny hafatra izany amin'ny tanora amin'izao fotoana morona zareo amin'ity fomba malagasy ity satria tia tena tsara ary mirona amin'ny zavatra be tabe mampiova zavatra be tabe amin'ny fiainanao iray manontolo sy ny zavatra tia tokony alehanao arao ny ara-pomba malagasy satria io ny andanin'ny tolo dia io izany ny fitomboantsika ihany tompoko. Amin'ny maha tanora moa raha malala androany taom-baovao malagasy
dia amin'ny mahatanora araka ny voalaza teo dia vonona izahay amin'ny hoe zatovy mpandimby ny anarandray ary koa ty zavatra ty tsy an'ny hafa fa atsika ka rariny dia rariny tokoa raha asandratra le zavatra satria ny an'ny hafa raha ankalazaintsika sy asandratsika ambony ka maika avy any antsika indray no araraka amin'ny tany ka izay mahatonga anay hoe aleo iverina anandratra ny tena mahamalagasy ary ankehitriny maro ny zavatra rehetra hitantsika amin'ny tambazotra serasera sy ny karazany eny dia tsika nefa manaraka be fahatany tsy fantatra le zavatra dia aleo miverina amin'ny atsika tena atsika dia manasa ny tanora rehetra ihany kokoa anao satria mahafinaritra ny zavatra ohatran'izao manohana ny atsikitsika manandratra ny atsikitsika tsy ny tanora ihany moa fa ny mpanakanto dia efa nambara tamintsika teo fa nandray anjara tsy hoe mandray anjara izy ireo karamaina na hitady vola na aneo ny talentany ihany fotsiny fa efa miditra makany amin'izay fandavirariana sy ny hoe fanajana ny fomba sy ny kolotsaina izay izy ireo matotonga teny an-toerana. Arnolda dia faly miarabantsika voaka malagasy mahatratra ny taona vaovao dia tombo vao malagasy le raha ny tiako tenenina hoe engany mba hitombo asina daholo isika tombo fahendrena ny mpanao politika hitambatra ka hiezaka tonga ny fifandraisany malagasy mba hotokana ihany dia hotahin'Andriamanitra amin'ny rehetra ataontsika rehetra hitondra soa antsika ny hitaona vaovao ity. Amin'izao andro izao moa zany no hoe fankalazana ny tombo malagasy izay hitantsika tonga maro be ny olona eto Mahamasina eo ihany koa nefa izay mbola be dia be mieritreritra mizarazara ve ny fankalazana ny tombo malagasy amin'ny ankapobeny aloha rehefa tsy lasa ao anatiny ataontsika hoe ny mois de mars na volana mars sy avril ny ankalazana izany tombo malagasy zany dia mbola fomba malagasy satria ao anatiny volana abiba izany rehetra zany ny hevitra tsy hitovizana tsy dia any angamba tokony ho jerena fa ny tena zava-dehibe dia hoe tokony fampiaino ifanakalo hevitra foana indrindrandrindra ireo ataontsika hoe ray aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny firenena ahafahana hametrahana ny fomba mampanao malagasy amin'ity tombo malagasy ity satria ny tombo malagasy dia tsy hoe fomba mampanao rery ihany fa tena misy fiantraikany ara-panahy goavana be izy io satria akasitrahany ara-baiboly original ny ara-baiboly na dika teny ary dia mazava tsara hoe tandremo volana biba ka ny fanaovana tombo malagasy anaty volana biba amiko dia tokony ho an'ny malagasy piray tanindrazana mihitsy fa tsy hoe karazana olona maromaro na vitsivitsy ihany koa na hiteny koa ny sasany hoe ny anay ny tena izy amin'ny fotoana hitondranay fandrona ny tena izy fa tokony fampieno satria matotsika mifo amin'izao fotoana izao tazana na dia ataontsika hoe karazana olona maro samihafa samy voyany azy dia azo lazaina zany hoe fitiavana ny fomba mampiray malagasy izany. Ifikambanana sy ny mpandalan'ireo fomban-drazana moa tsy adino fa tonga nanatrika teny an-toerana ihany koa maro isan-karazana izy ireo raha ho amin'ny sendranay fotsiny dia hitondra ny teny firarisoa antsika rehetra ihany koa izy. Dia faly manatitra ny arabantsika tsirairay avy any tokantrano any ny asam-pihavanana malagasy manatrika ny tombo malagasy etỳ Mahamasina zany ny fikambanana gasy tsara fomba fanehoana fa ny fihavanana dia rena madio voajanahary ka rariny loatra raha omentsika asana homarika zany asam-pihavanana malagasy zany dia indreto ireo mpandala fomban-drazana malagasy tonga manatitra ny arahaba ho antsika tsirairay avy any ambanilanitra izay any tokantrano any dia arabaina na tratry ny asaramanitra tratry ny andro malaza andro firatan'ny fahazavana iratan'ny fanahy ao anatin'ny tsirairay ka katrika izao fankalana zana ny tombo malagasy izao zany dia manatitra firaritsoa momban'ny fahasalamana sy ny fitahiana ny fanambinana sy ny fahasoavana ho an'ny tsirairay avy isany ambatatenany azy tsy ho solafa mandeha tompoko andrina lahy tsy ho tafitoy mamindra tompoko vavajaina ary kosa ho masy tana mandray ka ho masom-bava amin'ny teny ho tahin'ny soa idiran'ny vola azava lalana ho velo miriri tsy ho maty vonoana dia ho todi-soa ary dia ho tafita ny taranaka fara-mandimby ny zafintsika gasy ary kosa ireo solofo dimbin'ny ala sy ny kolokolo dimbin'ny vary izay andimby ny anarany retsatsy hitazona ny sotoavina mahamalagasy ary hitazona ihany koa ny mahagasy atsika tadio hatrany fa ny fihavanana dia arena madio voajanahary
rariny loatra isika menakavy raha manome hasina izany fihavanana sy firaisankina izany hitazomantsika ilay hasina maha-malagasy ary hitazomantsika ny sotoavina nentin-drazana izay tsy hitany maharatsy azy mifono ary mipitoetra ao anatin'ny atao hoe fahendrena sy fahalalana. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, tsika menakavy sova tsara tahinjanahary avokoa. Rary sotompoko. Dia toy izay ary ny tatitry ny sary ho amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teny amin'ny kianjan'ny kanto teny. Tsara moa no manamarika fa tsy teny amin'ny kianjan'ny kanto irery ihany akory no nankalazana izay taom-baovao malagasy izay fa maro ireo fatotra izay nisehony izay fankalazana izay raha tsy teny fotsiny tsika hoe teny Ambohimanga teny ny teny Atongona teo ihany koa ny tany Ambohidrabiby tany. Dia mamerina ny firariso antsika malagasy rehetra indray ary ho taona zinany ity taona ity. Fanambinana mangataka ny fiarovana amin'ny ratsy sy ny loza ary ny tovon-danitra sy ny aretina rehetra. Amin'izany indrindra ihany koa dia reto izay menakavy mahatsapa avy ianao masoko asinina izay kosa dia veloka masina mandrakariva asandratra reto izany kahira retony izay manao hoe samasama ny anantenanahatra tontole samotratry ny arivo mitsingelikely izay menakavy. Dia toy izay ny sary afaka nozaraina tamintsika tany an-trano tany tsy hoe misy tsy afaka akory hafa izay no tatitry ny sary mahakasika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay maniry ny sosiny tsara rehetra moa antsika malagasy rehetra ny tenanay ny ekipany maha-malagasy ho amin'ity taona ity ho taom-pambihoazana ho antsika rehetra indray izany taona vaovao izany fahasalamana moa indrindrindra tena iritsika ny soa rehetra mihitsy dia mamerina ny fankasitrahana ho andreo nalaiky nanaovana ny fanadihadiana ho an'ireo fampitafatafa tamintsika teto anatin'ny fandaharana ihany koa ankasitrahana be dia be ianareo ny ekipa teknika ihany koa. Dia mametraka ny samby tsara indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny heriny an'iotsika miverina toy ny mahazatra ihany ny fandaharantsika ny maha-malagasy. Fitina kely fotsiny amaranantsika azy efa miamiverina andoharano ny malagasy amin'izao fotoana izao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ao amin'ny sehatra ny tena tontolon'ny maha-malagasy antsika rehetra. Samy manana ny andraisany an'izay moa mety misy ny roso bebe kokoa rehefa nahitany ireny tatitry ny sary taminao ao androany ireny. Mametraka ny veloma samy tsara indray ary.